T3 ono taona fahatelo ny faripaizana anatsika malagasy hoy ireo mpamatsy vola banque mondiale. Ary amin'ny resaka fampandrosoana dia mitana ny rambonytsika amintsika amin'ny teny zao. Aminay a dia mifandray zany etiko T3 taona fahatelo sy magistra atsika zany. Io zany a ny fampianarana sy fanabeazana fanofanana no antoky ny fampandrosoana. Ka raha io no viraviraina sahala am'izao ko lasa T3 tsika manakafy. Nefa tamin'ny 1990 raha miresaka amin'ireo ray aman-dreny sy mijery ny archive rehetrarehetra dia lohantsika teto Afrika. Voalohantsika teto Afrika tamin'ny lafiny rehetrarehetra. Nefa ankehitriny dia T3 sy mitana ny rambony amin'ny lafiny fampandrosoana. Tsy tokony ampidirina resaka politika ny fampianarana sy ny fanabeazana. Ny olona ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana ihany tokony hiantsehatra aminy. Mbola olana eto Madagasikara ny fandraisan'ireo mpianatra navita fiofanan'ompampianatra nivoaka tamina sekoly ambony. Nametra-panontaniana arak'izany reto mpampianatra mifondrona ao amin'ny hetsika vonjeo ny fampianarana reto. Maninona ny any amin'ny sehatra safa no tonga dia voaray avy hatrany navita fiofanana. Isan'ireo mivoaka mpampianatra natao amin'ny ENS Ratsimba Zafipazoly fa saingy mbola miandry ny fandraisana azy mpiasam-panjakana hatram'izao. Matsiaro hoe malahelo. Maninona moa ny forsa ny gendarme sy ny polisia vao vita ny fianarana tonga dia miditra mahazo ny asany avy hatrany izy. Fa maninona mpampianatra miandry roa taona telo taona vao tafiditra ao anatiny. Raha zara telo taona farany famalakiny. Izay zavatra zay no tiana pita aminareo mpanao gazety rehetrarehetra hoe misy zavatra tsy milamina ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana ialana ilaina fiaraha-midinika amin'ny rehetrarehetra. Malahelo satria lany vola le tanora ny ray aman-dreny atao hoe ray aman-dreny firenena le mpitondra mijery akaiky ny fiainam-bahoaka. Nefa lany vola ny ray aman-dreny nampianatra teny amin'ny anjerimanontolo nianatra nandritra ny 5 taona tao amin'ny ENS nefa mbola tsy anasa hatram'izao. Nafa efatra amin'ny volana amin'ny taona 2024 maromaro mirahalaza miara-manao totosan ty fandaranty toy ny efa natao teo ary misy ihany koa ny vahiny zay ho raisitsika eto zany mivantana amin'ny onjapeo zany satria mba mifanakalo ihany koa hoe inona ny zava-misy inona ny vaovao elaela tsy nionana dia mafisina zany miarahaba anareo tonga fety dia mampahery an'ireo restant-ball ihany koa zany tamin'ny Champions League satria dia betsaka koa aloha very vola satria dia misy nieritreritra ny anakarena ray ihany fa ataokory fa baolina boribory dia mampahery an'ireo naka Real de Madrid zany dia lasa moa ny remontadara mbola valable amin'ity 2025 ity na tsy valable atsony toy zany koa ry makandry zareo Rainy Boto amin'ny alalan'ny Bayern zay ny lava aloha zany fa mba anio koa mbola misy baolina amin'ity anio ity dia vita eo mifandehany eo tateriny eto rapitra ihany ny vokatra fa mandray vahintsika amin'ny teny ity rytoko rafahalamana miaraba ny mpiainy miaraba amin'reto manarak'izay Andriamatoa Jean Pierre Randrianamboarina ben'ny tanàna Ambatomarina distrika ny Manandrina anatin'ny faritra Morony Mania elaela tsy hitahita miaraba anao monsieur le maire. Miarahaba ny mpiandrehetra dia miarahaba nareo teknisianina miarahaba ny namana rehetra mpanao gazety zay manatotosana zao fandaharana be miray zao zay no voalohateny dia miarahaba ny rehetra mazotoa mihaino tompoko zay mitsy fa naniny ty micro ty nanavy maheno tsara ny olona zao mety gagagaga fa izy zany olona mao zany izy efa vahintsika teto any tamin'ny fotoanandro izy dia mpitarika fikambanana nitsahoroko eto zany zao ry Jean Pierre Randrianamboarina dia 10 taona lasa tamin'ny 10 taona lasa zany ry mpieno dia ty vahintsika ity dia tena nanako la une tamin'ny gazety maro samihafa teto an'ireny vohitra teto no fampalalam-baovao sa izy dia le tanora mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo dia savoritany mpitandro filaminana mihitsy ianao tamin'izany fotoana zany ao anatin'ny hetsiky ny mpianatra dia tena hatrany amin'ny resam-pirenena hoe tena tsy mety koa satria tena nanana endrika karazana torture sarisarenanao eran'ny lalana natsofoka atao anatin'ny fiara
hitako tena nanotondrana teny am satria tsy vita tena fa mbola tonga treny amin'ny tribunal izy de raha tsy diso enim-bolana sazo miantona le nivoaka tamin'izy iny Jean-Pierre Randrenambarana de za zao rehefa manao zany tsy afozy zany mitsidika hoe ay tsy le mpanao politika anankiray itery analakely ihany voasitsitranao fianao koa de isan'ny tovitovy ny sary taminatin'ireny de za zao rehefa tena miresaka etsiny zao Jean-Pierre andreo te io le zaza maditra zay tokoa le izy voalohany indrindra moa dia misaotra anao namana mpanao gazety Roland zay napatsy ahy fohifohy an'izay karazana tantara-piainana ny ainana reny ary zavatra atao hoe tantara mipetraka ho an'ny firenena malagasy satria dia rehefa mianatra manao formation ireo atao hoe mpianatra hiditra eo amin'ny sehatra ny fitandrona filaminana toy ny polisy pirenena ny miaramila dia tonga ty amiko aty ny antso revo mahakasika zon'olombelona dia ny kana hazo antenako no ataony zalahy ianarana sy anaovana kana lesona zany zay no atao hoe tantara mipetraka fa zao ny zava-misy tol fitakina tombotsoany maro no anisany nahatonga ny tenanay atao hoe voasarimotra tamin'izany fotoana zany tombo lehibe le izy satria nahoana raha tsisy andreny satria ny zavatra rehetra tsisy zavatra mandeha ho azy zany fa Andriamanitra no mametraka ny lalana hitondrany ny fiainany tsirairay noho izany iny ny lalana voasoratra anankiray aloha tsy maintsy olalovako teo amin'ny fiainana amin'ny sehatra politika noho izany dia isaorana ihany koa ny atao hoe ny vahoaka rehetra ny soutenir tamin'izany fotoana zany zay anisan'ny hery lehibe atao hoe tsy nampilavo atagna tany anatin'ny atao hoe sehatry ny défaite zany tamin'ireny fotoana reny fa nivoaka nivon'izany hoe fandresena ho an'ny mpianatra rehetra manerina Madagasikara satria fitakina tombotsoa ianarana tamin'izany fotoana zany fitakina fampiakarana boursa ary dia nisy vokany zany ary niakatra 10% ny boursa mpianatra sam'izany ka dia makasitraka makatelina am'izay fampahatsehovana zay nataontsika fampahatsehovana kely iny satria ny tena fanontaniana mantsany zao ry Jean-Pierre Randrenambarana de enao zany zao fa nanazava kely ihany ohatrany hoe iny zany de isan'ny nanoritra le lalana makany sonao misimisy koa ny alafin'ny politika be ny tanàna anao ankehitriny be ny tanàna commune ambanivohitra any amin'ny faritra Moromania Moromania zany de isan'ny taontsika tana vaovao ary tany daholo ny caméra ninona rehetrarehetra atao anatin'ny ataontsika hoe volana ray mahery to tany amin'ny faritra Moromania iny vokatra le raharaha zay be ny tanàna nisy namono moa tany amin'iny commune ambanivohitra any amin'ny région Moromania fa zay eo ihany ianao de be ny tanàna tsy miankana voavidy ao anatin'ny faritra manahoana aloha zany mba meo kely topo zay amin'ny ankapobeny commune iadidinao misedra olany mety efa fantatrao zany ny lohan'ny rotsahanao manahoana sy manao mba lazalazao amin'ny ambangovango ny inona ny olana inona no fanambo hoentinao mandritra le mandady 5 taona mba tsara fantatry ny olona ty mety misy zanakapelezana zany commune Mbatomarina zay adidinao zany zao mieno atsika am'izao fotoana zao mety misy fitondra fanjakana ihany koa mieno satria be lehibe ny fanapa-kevitra ndraisin'ny fitondra fanjakana tatoato raha tsy mikasika an'le hoe ny etratrany sy tany dia ny fanjakana indray no andray an'ilay zany amin'ny alalan'ny sambandra raha ny etra zany nefa io mba isan'ny mba vola kely mba isan'ny mba ahafahan'ny commune miantoka ny fampiasam-bola ao anatiny eo zay tsy fantatro mety hanaovany zavatra kely mety fotodrafitrasa ilain'ny mponina io fa mba lazalazao aminay amin'ny fotoana ataontsika fintipintina kely le commune misy anao sy ny zavatra misy amin'izao fotoana zao maromaro ny fanontaniana zay napetraka ao teo zay mamela ahy ianareo mba hitantara fohifohy
zany commune Ambatomarina zany dia commune Ambanivohitra, district ny Manandrina, région ny Amoromania. Io commune Ambatomarina io de misy fokotany 220 ary lalovany route nationale numéro 35. Zany hoe ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zay dia mitaky fampandrosoana ifotony izany tanàna zany ka ny antony nanapahana hevitra aloha hoe nilatsaka efa nilatsaka zao tamin'ny 2019 deuxième position tamin'izany fotoana zany fa tamin'ity ndray mitoraka ity indray dia nandray fanapaha-kevitra fanondroany ny tenako satria noho ny fahitana zay le hoe mamelahy tantara fohifohy hoe niala tao aho 2006 afaka BPC de niakatra teto Antananarivo nianatra tany amin'ny lycée nanohy ny resaka baccalauréat zany dia rehefa aveo niditra teny amin'ny université Antananarivo. Ny tiako ambara tao anatin'izay rehetrarehetra zay dia rehefa niverina tany amin'ny tanànako aho namelako azy ihany no hitako zany hoe tsisy fiovana ilay tanàna dia nalahelo ary otsa ary latsaka ranomaso mihitsy hoe fa maninona ty tanànako ty no tsy mba hitan'ny olona no tsy mba hitan'ny mpitondra fanjakana hatram'izay mihitsy ny mba hanao lohalaharana ho fampandrosoana ty tanàna ty. Nanapa-kevitra ary ny tenanay satria matombo anao milatsaka de misy ekipa miaradia aminao zany anatin'izay zavatra zay ka rehefa nilatsaka dia noho ny fahitana tsy fandrosoana amin'ny ankapobeny zay lohany zany no atony voalohany ary ny maha nilatsahan'ny tavony ny tenako amin'ny mahatanindrazako azy dia nanapa-kevitra koa ny tenako hoe za rehefa miasa dia aleko tsy miandry retirety, aleko tsy hoe anao hazo amorotevana rehefa retirety amin'ny asa vo andeha hanompo tanindrazana zay ny aviana fa nanapa-kevitra mihitsy hoe aleo dia ny manompo dian'izao dia raisina ilay andraikitra mba ho olovainy taranaka faramandimby. Izay zany no atony fanapaha-kevitra hoe amin'ny mahatanàna ny aviana sy ny latsahan'ny tavony zay zany dia ny lafiny fampanantenana moa oresahana zany hoe fa milohan' zany rehetrarehetra zany rehefa tao anatin'ny fotoana zay nilatsahana zany tsy nahalala aloha hoe inona ny olanao, hoe inona ny zavatra olana tsy mampandroso an'le tanàna tsy fantatra zany fa ny fantatra fotsiny amin'ny ankapobeny de tsy misy zavatra mandeha zay aloha zany ny fantatra fa rehefa tonga teo am'izay ka lany tamin'ny Isambato 45,10% ny mpifaninana amiko zay irmary le izy. Iza kosa indépendant 54,90% ny nahalany azy zany hoe eo amin'ny Isambato 261 voix zany ilay atao hoe elanelam-batonay zay nilatsaka zany ka tao anatin'izay fotoana zay rehefa tao anatin'ny fotoana io dia rehefa lany tegna ka nandray an'ilay fahefana de teo vo nalala teo anatin'ny passation mila fantatry ny mpitondra fanjakana zany ary amin'ny maha mpitondra fanjakana solotagny ifotony ny tenanay de mila fantatry hoe inona ny olanao, inona le olanao amin'ny commune io. Rehefa tonga teo dia ny babitrosa 52 millions d'ariary mahery ilay commune dia rehefa nantanina ilay mpitantana teo aloha te hoe nisy Covid tsy nandray hetra tsy ohatrohatran'izay ny fanazavana netiny nefa ny zavatra misy de hoy izy hoe manahoana moa izany zavatra zany dia natao le passation dia napetraka moa ny passation de réserve satria zany zavatra zany dia angatahana any fanjakana foibe ny mba hiara hagnefa an'ireo trosa reo hiara hagnefa satria zahay le solotena ifotony fa ny aty ambony dia ajaina tononona manokana andrimatoa sem président de la République de Madagascar Andrinina Rajoelina izahay be ny tanàna lay olombo fidy solotenanao any amin'ny commune zay misy anay noho zany dia mangataka ny mba hijerevana akaiky ireo olana reo
hoe ahoana ny fomba mba hamahanan'io zay tsy miteny hoe le mpitatana teo alohany hojerevana ny mahakasika azy fa ilay olana hoe ole de tokony hanaovana zavatra lay 52 millions d'ariary tsy haiko moa zany nanakaiza io nanakaiza za tsy nanadiady mombany am'zany satria tsy asako zany tsy anti corruption na antina inona tsy fantatro zany zao tsy mahalala an'izay fa ny fantatro de hoe mandray le fahefana de ny manao réserve an'lay passation zay zany a no zava-misy mainao zany fa navelako mitsy aloha anao manaka fotoana foy zany mba hiresana ny zava-misy any amin'ny commune Mbatomarina zay resanao zany fa eo zany ohatrany somary gagasa lasa saina be toko raha falamanana men'ny fanazavany ty be ny tanàna iray ty zany hoe tsy misy commune na district ho adino amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara ambety teny mpitondra amin'ny exécutif zany na gouvernement io na inona de ianao zany zao miteny azany de hoe fa hoana ary zany hoe fa plivava ndre vely izy a de zao koa na ny commune nareo zany zao mbola rana trosa 52 millions d'ariary 52 millions d'ariary zany a tsy haiko ny fonctionnementareo moa zany zao ny karamana piasa am'le hoe tsika hoe charge fixe ohatry ny nisy ambolana eo a mety mahavita ny karamana piasa firy volana zany mety navita barazy kely zany mety navita de ohatrany tonga saina be eto ary toko raha fahalamana fa hoana ndray ary ty hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso resaka hoe tsisy commune sy district kely an'izay hoe satria nanazava ny vaintsika candidat tamin'ny anarany tsy miakana ny faninana tamin'ny Irmar manao hoana ny fiatrehana am'izay am'izao fotoana zao mitovy ve no fijerena ohatra hoe ireo commune samihafa misy lany Irmar misy indépendant manao hoana misy ve ny hoe tena fampitovinandreo amin'ny resaka hoe fanampiana fanohanana sy ny sisa sa misy fiantraikany any amin'ny fitantanana ny commune ilay hoe tsy lany tamin'ny tokony fanjakana tsara de tsara ny fipetraka ny fanontaniana na manam-panao gazety a fa zao ny zavatra tiako amafisina kely amin'ny tenin'ny na manam-panao gazety Roland teo zay hoe ambeteny ny Andrimatofoloha zay azafady manonona an'izay zavatra zay mialatsiny indrindra hoe tsy tokony a hisy commune na fokotany aza na toerana ray mihitsy ho adino a amin'ny lafin'ny fampandrosoana eto Madagasikara izay zavatra zay dia anisany nampiriska anahy ihany koa hilatsaka satria hoe efa mba tsisy commune ho adino tsony a de ny tenanay moa zany mba efa zatra mpitolona ny tombotsoam-bahoaka de hoy zay hoe mino a zay fa tsy hisy tsony a ilay commune ho adino ka eto zany zahay de zao araky n'izay teninao zay Andrimatofoloha de mangataka tena mangataka fiarah-miasa feno hoe tena aleoa tena mba hojerevana akaiky tsy manina mihitsy mba mandefa olona manao an'ireny étude na collecte des données reny na base des données reny a any amin'ny commune misy anay tsy ao amin'ny commune Mbatomarina ihany no teneniko fa maro ny ka mitovy amin'izany commune ko zany eto Madagasikara dia eto moa anao miteny hoe mitovy ve ho izy ianao a ny fandraisana tsy misy resaka fitanlanana ve eo amin'ny resaka hoe lany tamin'ny indépendance ny lany tamin'ny miaraka amin'ny fanjakana sy ny sisa ao ndray zany a dia efa niteny manko zany ny ao misy ny atao hoe vepanina moa zany a ny fianaratsoa de niteny hoe sady tenin'ny Andrimatofoloha ihany koa zay rehefa anao zany lany a dia miteny zareo hoe tsy misy itsony a ilay hoe miaraka amin'ny fanjakana na hoe indépendant na hoe atokinina fa ny fampandrosoana ny masona ka eto a dia mampafantatra fotsiny sy mampahatsiahy zay hoe engany mba tena hipetraka amin'izay teninareo zay tokoa fa izahay kosa de vonona ny fanolotanana satria resaka tombotsoam-bahoaka ny resaka eto fa tsy ilay tombotsoa ny Jean-Pierre tsy ilay tombotsoa n'ilay maire fa le tombotsoany le vahoaka zay nametraka fitopisana amin'ny tenanay a ka na iza vonona ny hiara-iasa vonona ny ametraka fanovana tanteraka izany tanànako zany de raisiko ampanajana tsy midika hoe raha mandray andry ny aviatso na ny averoa de milaza fa hoe tsy mety zany ary zay ny tiako atsipy any amin'ny mpiandraikitra atao hoe solotena-panjakana zay voatendry any amin'ny faritra Moromania iny na amin'ny faritra hafa hoe aoka ianareo tsy hijery hoe raha vao misy olona anakiraika amin'ny fanerasera amin'ny be ny tanàna ka tsy mifanaraka amin'ny firehikevitra anareo de lazaina fa mpanohatra izahay tompo tsy hanohatra an'ilay fanjakana fa hoe ny tena tianay atao de hoe lay fampandrosoana mihitsy tiana hipaka any amin'ilay vahoaka
satria tadidio ny vahoaka ny fidy ahy dia ny fidy nametraka ny filoam-pirenena eo ihany koa ny vahoaka ny fidy ahy dia nametraka andreo atao hoe solom-bavim-bahoaka na mpitondra hetahetam-bahoaka reo ihany koa noho izany raha mietana ilay fampandrosoana tokony apetraka amin'ny toerana hisy azy a tsirairay avy de ny olona zao menao zany de Jean-Pierre dia efa hiromara kely zany fa manomboka hiromara kely zany zao rehefa mianao zany de matahotra ny latsahany resaka hoe inspection bianco de efa manamboamboatra ny langage zany satria raha nafantaranao sy nijoronanao zany zay nanaovako tsy an'le hoe tany amin'ny folo taona lasa hoe mijoro a iado amin'ny tombosoan'ny imako zay le sa hoe ny fanjakana zao tamin'le loi de finance farany teo de hoe ny fanjakana no andray a ny fanatanterahana izy moa mbola tsy haiko hoe ahoana tsara satria ohatrany hoe mbola misy dinidinika ao atao manodidina an'izy mikasika ny etratrano sy tany zay sy ny fidiram-bola ny commune akoatra ny routier na ny mpivarotra sy ny majinijinika any aminareo miresaka aba alainy tsy haiko no amin'ny fokotanina commune zany efa zay hoe zany izy efa misy pimasy hoe tena lohaloha mba hiakanjokanjo ny kanjokanjo sady ohatra bebe voasary efa bebe voasary any any am'zareo mantsy bebe voasary koa any am'zareo de mety mahafinaritra be lay atao hoe karazana haingo-teny ilazantsika azy fa io samy manana an'izay fomba fandraisany azy ny tsirairay fa eto ny atao hoe fanjakana de lay vahoaka tsy midika firehana atoko politika na firehana sary na loko ilay fanjakana fa lay fanjakana satria anao manko niteny teo hoe efa hirimarake zany hiromara zany de misy loko misalotra an'izany tsy fanjakana zany zay fa le salotra le hiromara zay zany no atao hoe salotra an'izay fa nefa reo hiromara reo zany no mitondra le fanjakana zany hoe amiko zany izaho indépendant ihany koa dia mitovy ka am'le hoe hiromara misalotra n'lay mitondra le fanjakana omeny le vahoaka fahefana noho izany tsy anaovana hambo-po na atao hoe fanaovana rancune ilay fitondrana n'lay fanjakana zay omeny vahoaka anao fa zay hasoa ny vahoaka ny tanjona eto zany tsy manam-pahavalo ny tenako raha tsy ny tsy fandrosoan'lay tanànako tsy manam-pahavalo raha tsy ny mosary ao amin'ny tanànako zany hoe izay rehetra mamaholana an'io resaka tsy fandrosoana io dia raisiko ampanajana izay rehetra mamaly an'io resaka hanoanana sy mosary tsy fampitsakafo ao amin'ny tanànako io de raisiko ampanajana zany hoe na fanjakana io na mpitondra fanjakana io na tsy miakina io na mpandraharaha io dia raisiko ampanajana zany hoe izao zany zao mipetraka eo amin'ny toerany hoe neutralisation am'izay fitondrana an'ity commune zay misy anaty tsy midika zay hoe manohatra tsy midika zay hoe tsy mpanohatra fa rehefa kosa misy zavatra tsy mety de say miteny zay hoe ty tsy mety kosa manahaka ny zavatra niteneniko teo zao hoe 52 millions d'ariary mahery nitrosana bibibena ny vahoaka na Mbatomarina zany zao dia raha ohatra zao amin'ny atao hoe fitondram-panjakana tsy tokony ho tenenina zay ohatrindreo zao ny tetobolan'ny commune 2025 ny commune Mbatomarina hoe manodidina ny ohatriny eo zany zao 2025 moa zany manodididina eo amin'ny atao hoe 90 millions d'ariary à 200 millions d'ariary eo zany ilay tetibola zany hoe 190 à 200 eo zany ilay tetibola ny primitive zany hoe budget primitive amin'ty 2025 ty zay zany no efa nivolavolany ny conseiller teo alohanay satria nivolavolaana mialoha io noho ny fahalan'ny fotoana zay fotoam-piasany zareo moa zany de nefa iny tsy maintsy volavolana mialoha miteny ny zavatra marina ohatran'izay ny zava-misy de mba mpifandraisina am'izay hoe misy lela vola ohatran'izany nefa de tady teo fa maninona no tonga any amin'ny hoe misy trosa tsy fahefan'ny volan'ny mpiasa ao anatin'ny commune ngenary anaraka toka vitsivitsika de miverineto de afaka mandray anjara ihany koa ny mpieno ny fanontaniana raha ohatra misy zavatra manitikitika mety alala vaovao misimisy ihany koa satria mety miresaka raha-pirenena ihany koa tsika aorian'izay de mbola mitoy ny fandarantsika ao anatin'ny fotoana efa iraisana amin'ny mpieno indray tsika manomboka eto
Vahintsika dia ny ben'ny tanànany commune Ambatomarina, commune Ambanivohitra ray eo anatin'ny district-ny Manandrina amin'ny faritra Moronmani. Mandalo eto Andrenivohitra izy amin'izao fotoana izao dia sitraka mihitsy le hoe andao miresadresaka mba fantatry ny olona zanakam-pelezana ny mpitondra aty amin'ny Vohibe satria indraindray rehefa lavidavitra any dia dinidin'ny olona nefa zany commune zany dia ray amin'ireo commune zay lalovany na vakivakin'ny lalam-pirenena fa 530 zay mivoaka raha ohatra izy zany ho any amin'ny faritra Menabe dia any amin'ny Malaimbandy commune Malaimbandy ary aty fanombohany moa zany dia aty amin'ny commune ny Ivato centre zany le commune manarakaraka ny Ambositra zany manaraka lalam-pirenena fafito zany mba fandray ny lalam-pirenena fafito sy lalam-pirenena fa 430 ny lalam-pirenena fa 530 zany lalam-pirenena fa 530 zany zao dia ohatrany sarety isany tena eny mety misy tobila matanjaka any rehefa fotoana mahitany fa rehefa fotoana ny asara sarosarotra ihany mandeha amin'izany lalana zany nefa ny commune mamokatra zany Renekibonitany ny Fambolena ny Fiompiana ihany koa zany Mandrosonoro ny any Mboropotsy mivary zany rehefa tsy resahana tsony zany rehetrarehetra zany Jean-Pierre ina tena ataontsika hoe loha rambola zany raha hoe tena hoe propre ho an'ny commune zay adidinao ina tena mampidi-bola ankoatran'ny tsena atreto moa zany ny tenanay dia anisan'ny atao hoe mianatra asa sady manavao asa dia mbola tsy tena voafaritra mazava tsara hoe inona marina le tena mampiditra an'lay vola ao satria raha ny fantatra manko dia ny hoe raha tsy misy zavatra nipetraka manko tao hafantarana hoe reto zany ny zavatra tena miainga fa départ à zéro zany ny tenanay amin'izao amin'izay zavatra zay fa araky ny zavatra tokony fantatra dia ny fagnetanana ny olona handohan'ny hetra tany ny hetra trano eo ihany koa ny momba ny tsena io anisan'ny mampidi-bola ho an'ny commune ihany koa dia eto zany dia lay subvention avy amin'ny fanjakana ihany koa anisany tokony ranombolan'ny commune ihany koa zany satria misy subvention efa natokana ho an'izany na taloha tany na amin'izao de zay zany anisany eritreretina ho anatin'izay zavatra zay ihany koa manahoana ny mety efa mba hoe fitsiriana mpiara-miombonantoka tsy fantatro efa mba misy resetresaka mandeha efa misy vavasa mandeha ve ny amin'ireo totsika hoe tsy fantatro amin'ny lafiny sosialy io na fotodrafitrasy io tsy fantatro inona efa mba misy sotrosotra an'izany hoe efa miainga amin'izao fotoana zao ia hanazava fohifohy moa zany satria tao agnatin'ny latsahana dia nametraka vinanasa dia ny vinanasa voalohany dia ny lafiny fandriampahalemana ny vinanasa faharoa dia ny fambolena sy ny fiompiana ary ny vinanasa manarakaraka azy eo dia ny fahasalamana ny fampianarana sy ny fametrahana fotodrafitrasa ary ny atao hoe fanomezana rano fisotro madio sy ny mba hamatsiana herinaratra ho an'ny commune Ambatomarina zany anisany atao hoe vaindohan-draharaha ny tenanay raha tonga raha efa amin'izao fotoana hitatanana zao ny zavatra efa mandeha hoy ianao efa misy ve efa misy tokoa ny zavatra mandeha satria vaindoha raharahanay ny momba ny fambolena dia nametraka ny fambolena sakay zay volo vaovao napidiry koa ao amin'ny commune misy ahy ao dia efa mamboly ny olona amin'izao satria tao anatin'ny propagandy no nafafy lay pépinière zany hoe nampanirina dia amin'izao efa mizara lay zana sakay isaky n'izay olona anankiray hamboly azy satria ny tombony azo amin'ny fambolena sakay io dia zao ny tany ray ara 520 fototra dia eritreretina hiakatra any amin'ny 50 kilao efa misy société zany miara-miasa aminay momba ny fambolena io dia mandray anazy amin'ny prix iraisana amin'ny tatsaha sy lay société angalana anazy zany hoe ny société miatoka ny masomboly miatoka ny fiotazana miatoka ny fikarakarana amin'ny pépinière rehetrarehetra zay zany no anjaran'ny société fa anjaran'ny mpamboly kosa ny miatoka ny tany ny zezika sy ny fikarakarana azy ny ampaniry azy soa zany dia sakay rambombalala zany ny anarany tsy haiko na pilokely na iny fa rambombalala zany ny anarany io sakay
ka io zany zao a dia fa mandeha ary ny mahafaly ahy miondrana any andafy io zany raha société moa zany mangala azy de tsy haiko zay hitondrasany azy na ho eto Madagasikara na ho any andafy fa société ny maka azy fa ny mahafaly ahy fotsiny de fa misy commune magnodidiny anay a nanao alizy ihany koa noho ny fampidirako azy ao a dia soritra anankiray avy aty amiko ihany zany a de fa mahafaly zany zay zany efa anisany zavatra anankiray mamaha ny olana amin'ny tsy fahampiana ara-tsakafo satria raha eritreretina hoe ny tany ray ara tokony hiakatra 50 kilao a dia amidy amin'ny ray alina ny kilao a dia eritreretina zany hoe efa 10 hetsy zany indroa mioty ianao anatin'ny taony raika efa ray tapitrisa zany ny tany ray ara afaka hividianana sakafo a afaka hividianana fitaovana le tatsawa matomarina zany a ny tanimbary fambolena varoaloha lasa ambolena sakay ohatrany le nanaovana an'le hoe lafo zao tamin'ny fotoana covid artémisia zao mandeha zao dollara mividiny de manao artémisia dolo de nadiny tarimy fambolem-bary zay zany le hitrangany ambatomarina tsy natao eny amin'ny tanimbary satria ny sakay foto-sakay anankiray a 10 taona na 4 taona na 3 taona vao maty zany hoe tena ny tenenina mihitsy ny mpamboly tsy azo atao eny an-tanimbary fa eny an-tanety a eny atampigna ozy ny fitenay azy zany hoe le amorony rano a dia miezaka amin'ny tady an'iny na baiboa iny zany le toerana asiana azy ndao ary loha rasiny ty sao de mpividy sakay ty miantso ty andao ary miaraba tompoko salama e mais manara dengan aku tadi tu dalam di papan tu nanti dalam tidak boleh mana jauh tu macam ni di negara yang tempat kita tidak menentukan diri bukan dia lalu tu sambil mempelajari kan yang sejarahnya no belajar jauh ini bagi itu cenderung bukan teknologi sebenarnya dari macam sejarah isi lapangan tanah nak isi sama-sama beda ini analisa jadi tanaman tadanya di dalam mulai kami sampai pada saat itu ini apa sama tapi tidak dapat menjadi ini di bumi tanah itu lagi bertambah lagi dan itu nanti tapi sambil naik karena sambil itu ritmo yang dominan nasional itu macam mana pun orang terus yang tiada mau tahu apa terus lepas sini anu pabulai hati anu mana kira cat dan anu lagi orang tiada terlihat dia apa sambil tanah lagi kan yo kanan jam gawar rafitina kely zany nosy hoe inona no miantoka ahafahanao amilaza hoe tsy nidiranao teo no endrika ivoanao eo am'le fahampandrosoana sy tanana ny tanàna eto miloha zany dia sahiko ny miteny a amin'ny vahoaka n'Ambatomarina sy zay maheno fa itsika dia ohatrany manao fianianana ny hampandroso tsy hanao karazana hitandrina toy ny anak'Andriamaso ilay fampandrosoana tokony hoentina ao amin'ny commune ary hiady izay tokony ho anjara masoandro ny commune io zay rehetra mahakasika an'io na fanampiana inona io azo hoe de fa tena te hiantsa hady hoe misy fizarahana karazana tohana akonana reny mba ataovy tonga aminay ihany monsieur le président tsy tonga any le izy azo mbola tehiteny ihany koa hoe mba ataovy tonga any aminay le vatsina konana de eo ndrany ny mahakasika an'iny de tehiteny ihany koa satria ny école ny anarako izy ao a ny EPP zany tsy misy mihitsy ny réhabilitation mihitsy hatram'izay ka hatram'izao zay nefa efa antitra de antitra mihitsy a ilay
toerana am'izao fotoana zao ary mitombo ny mpianatra misy eo amin'ny 900 mpianatra eo a mianatra am'izany EPP zany nefa dia tsy misy fanamboarana mangataka zany ny ministry ny fanabeazam-pirenena mba hitsirika an'ireo karazana fampianarana any amin'ny commune Mbatomarina io comme décentralisation zao monsieur le maire ohatran'izany mba nisy ataontsika hoe vatona sonotro ny tany nikolokoloina sy ny volavolana anisan'izany zao ianao dia anao zany andrasana ny fanjakana foana fangany de fangany ahoantsika mba le mahita milalo mba andao mba hiara entana na dia mahavita hevitra raina roa fotsiny manao any misy antso atambatritsika dia mbola toizana fanazavana rehefa vao miaraba tompoko salame manao any salame ya miaraba zareo mitoko radio dia miaraba vahiny miaraba toko nakasitraka mifandisana andraikitra fa raha ohatranao daholo ny mpitondra eto amin'ny tanàna lasa lavitra ihany Madagasikara tsy nangy embolo taona miarabana miasa an'alina koa tamin'ny alina aloha mba ampaheresika le namaka sy ambadika azy mitikiky zao zaraka eto tena hitoraka voninkazo ho an'ny tondra fanjakana tena ainareo tanteraka mihitsy ny manova n'ilay teny mamy ho an'ny malagasy hoe manara-penitra vita manara-penitra ny hôpitaly misy ny sekoly manara-penitra io zao andriamatoby be tanàna ataoko hoe mitaraina ianao mikasika sekoly sy ny sisa mba misy mihaino ve zany ny olona ohatranareo zao tokony mitohana amin'ny fanjakana fa tsy ivirany fotsiny fatao eto amin'ity manaratsika ity verina kely le manara-penitra ny hôpitaly manara-penitra ny sekoly dia hatramin'ny fiatsaram-belatsy zao manara-penitra alatra manara-penitra inona ihany koa manara-penitra zao zao manodikodina kely teo soarano zao ohatra kevika ivelan'ilay andalovana fotsiny tohatra lokolokolo pasopasopana zay andalovan'ilay filohatainy zay manaratra azy ho avy eto zany natao eto mahatonga tsokoko isika maninona raha baribary hoe be tsokoko e fa songa be teo hoe atrapo fiatsaram-belatsy avy hitatsika hoe manara-penitra rehefa makasitraka an'le anao ry be amin'ny tanàna raisiny andraikitra fa nazaniany an'izay tsy hanaky anao zany fa niezaka avy any aminao mampandroso ny tanàna misy anao nakasitraka tokoa eny ary ia misaotra amin'ny karazana fanontaniana sy remarque nataonao teo dia eto aho dia miteny hoe anao moa miteny hoe maninona no endrasana fitondram-panjakana fotsiny ty zavatra ty fa maninona raha tsika mihitsy manao misy ny atao hoe tâche d'huile eto amin'ity firenena ity randra mitarika o zany teny ia dia misy ny anjaran'ny fitondram-panjakana foy be misy ny anjaran'ilay mpitondra zay vifidy any amin'ny toerana zay misy azy any lazany io ary zay no antony hoe tokony isy foana ny tamerina andraikitra eto azao dia misaotra ny namana teo na niteny amin'ny resaka hôpitaly ny hôpitalinay CSB2 dia misy dokotera ao fa tena ny fandrinan'ny marary no andrian'ny mpiteraka ny allo raisiny ty dia ampiarahana angamba fa ohatran'ny efa manto allo miaraba to miaraba toko dia miaraba ny vahiny gamera teny anao te mangataka le vatsinankonana tany ambanivohitra anay nisy zarana fa tsy hitako zay otsinoany hoe mba nitondra inona tamin'le olona le izy fa tany afa-kerinandro laniny tany izy fanontaniako aminao hoe sapanao ve hoe anisan'ny mapotika ny tontolo ambanivohitra ny tsy fandriampahalemana satria tsy afaka miasa ny tantsano ny tsy fandriampahalemana asa ny kominany anao manahoana zany tsy fandriampahalemana zany fa izay nitako fotsika ngeza be tsy ahafahany tantsama mokatra io tsy fandriampahalemana io dia lasa mitsoka miala tao izy mandeha any tanàn-dehibe izay ny fanontaniako anankiray dia ianao hoe fa tia tamin'ireo ihany dia atoko eo aza miandro fanjakano zany andana manantona ny ambasady sy reny fondation
vision reny fa reny afaka manampy anao resaka école sy hôpital zany tena toroko zay aza miandry fanjakana za fa raha fanjakana endrasanao tsy de eo nareo sy mitanonareo le hoe averina ny vola tokony anareo commune afaka 4 volana 4 taona zany vao azonao eo fa de tonga de manotady ava atao projet anao de hoitao reny na ambassade fa afaka manampy zay ny amin'iny fa iverena ko ihany resaka tany vesako ty ity hoteny foana resaky miditra eto ambara-pahitako zay valiny mangataka anareo solombavam-bahoaka sy afaka manao inspection any amin'ny service domaine aliny zay tompoko adiadio lalina inona no mahatonga an'io boko rovotra io ianao tsy mahazo certificat de situation juridique anatany ianao raha ohatra ka atreo le boky narovotra le boky fa izay tompoko 2002 nazo 2004 nazo 2017 nazo 2019 nazo 2021 zay farovotra boky nefa anaty trano raha eo ihany io tsy hainao inona narovotra boky satria nanomboka 2015 raiky tany atany narovotra tamiko atao boky faro ataovy lalàna hoe raha maty ny olona anankiray ho an'izay endroit ho an'izay mananjo andovana azy tokony farafahelany 10 taona orinan'izay fa izay tompoko victime zany hoe olona maty tany amin'ny 1929 no misy mavita fandovana ty amin'ny 2015 efa 7 taona zany ndray maty tany 1935 misy mavita fandovana ty amin'ny 2024 zany zavatra misy ary zany tena fototra mahatonga ny ady tany io ka raha mbola tsy vita ny fanjakana zany tsy mahavany ady tany nareo sora tompoko aza miandry zay fanjakana